ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay dia nanomboka ny voalohany volana oktobra lasa teo raha tsahivana ny fanisana ny mpifidy isa-tokantrano izay nitaterahana teo anivon'ny senita hatramin'ny faran'ny volana oktobra lasa teo moa no fepitona napetraka ao anatin'izay fanisana ny isa-tokantrano izay raha ny zava-misy eny anivon'ny fokotany anefa dia tsy mbola vitatra amin'ny farany izay fanisana ny isa-tokantrano izay izany hoe mbola mitohy ny fanisam-bahoaka eny anivon'ny fokotany sasasasany eny. Mbola mitohy ny asa izay tanterahan'ny mpanisa mpifidy raha ny zava-nisy eto amin'ny fokotany Andavamamba Anjesika voalohany amin'ny ankapobeny dia mpifidy 920 isan'andro izany hoe 12 isaky ny mpanisa mpifidy no voasoratra ao amin'ny karine fanisana mpifidy no ny eto amin'ny fokotany Andavamamba Anjesika voalohany beponina araka ny fanazavana dia mbola ny 520 isanjato ny asa fanisana mpifidy ihany no vita eto amin'ny fokotany ity ary miditra amin'ny dingana fanaovana fanamarihana ny mpidy voasoratra anarana na ireo izay mbola tsy nafeny taratasy fanisana mpifidy ny tompon'andraikitra. Fokotany Andavamamba Anjesika voalohany dia ny asa rehetra zany zao dia efa vita daholo izany hoe 85% ny fanaovana ny lisam-pifidianana no efa vita fa ny fanamafisana sisany hoe misy toerana hoe mbola tsy nahavita sy ny verification an'izay zavatra izay sisany no ataony mpanisa mpifidy eto aminay dia ny tokony ataon'ilay olona mbola tsy tafiditra anaty lisam-pifidianana zany dia manantona ny aty amin'ny fokotany dia ny aty amin'ny fokotany indray no mandray an'ilay anarana mandeha foana na dia efa tapitra ary ny fanisan'ny senitany anara-mifidy dia mbola mandray an'ilay izy mifokotany. Voasikajy ao anatin'ny toerana be olona ny fokotany Andavamamba Anjesika voalohany manodidina ny 7,000 ny mponina eto ary tomombanana ho 9,000 ny mpifidy raha toka 3 ny mpanisa mpifidy miandraikitra ny vakim-paritra 3 ao anatin'ny fokotany. No mariana ny venivy ny fokotany inko afaorina ny etsika fanisana mpifidy dia mbola azon'ny mponina izay mbola voasoratra anarana ao amin'ny lisam-pifidianana ny manantona ny fokotany ahafahan'izy ireo manefa ny adidy amin'ny fifidianana izay voalaza fa tanterahana amin'ny 12 sy 2 arivo.